Mahafapana ny zava-misy ao tapitanànany Boeny ao manana fanazavana sy ny fanamariana hoentina ihany koa nefa ry zareo nivon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika izay zavaniseho tao Mahajanga izay. Nahatratra 50 ireo mpianatra any Mahajanga no voasambotra raha ny fanamariana izay noentina avy eo anivon'ny Zandarmarim-pirenena nandritry ny fionana tamin'ny mpampalara vaovao izay nitanterahana nitolakandro teo teny amin'ny Toby Ratsimandrava. Izahay mpitandro ny filaminana dia tsy lefitra mihitsy ny raha vao ohatra misy fandrikan-dalàna tsy lefitra mihitsy zany fa tonga dia andrainy andraikitra izay zany mba amerinana anoloana ny fandriam-pahalemana ny ordre public. Hoe tokony alefa dia efa rehefa folo zany talona ny bonty hiresakitsika ty folo nalefa fa mbola anatin'ny famotorana mihitsy zany zao tsika zao dia mbola mandefa efa misy 3 zany ny meneur ny tediavina asa na efa isany voasambotra anatin'ny 50 izy fa mbola anatin'ny famotorana tsika zao. Raha nisy ny fampiasana bomba mahatatra-dranomasy tamin'ny fiandohan'ny fifandonana mba anaparehana ireo mpanao fitokonana izay mahatratra 500 any dia voalaza fa nitora-bato ireo mpianatra ary dia niafara tamin'ny pobasy nataon'ny mpitandro filaminana izany izay nampiasana bala tena izy ho fiarovan-teny raha ny nambaran'izy ireo. Voalaza ny avy eo anivon'ny Zandarmarim-pirenena fa tsy tonga ho azy ny hetsika izay nitranga tao Mahajanga fa misy ambadika politika. Ny zavatra ohatran'izao zany dia tsy tonga ho azy fa misy zavatra foana ao ambadika ao, misy zavatra resaka politika foana ao ambadika ao. Tadiditsika tsara moa tamin'ny premier tour fa nisy mpanao politika anankiray Mosambolo teto Antananarivo amin'ny zavatra nitranga tany Mosibe. Dia zao indray ny deuxième tour vita ny deuxième tour mbola tsy mivoaka ny valim-pifidianana provisoire izay voaka ny senita na ny valim-pifidianana officiel izay voaka ny CES. Efa misy ireo karazana déclaration politique be dia be izay ataon'ireo misy objectif politique io zavatra io zany hoe misy tanjona tediavina zany amin'ny valim-pifidianana izay mety avoaka ny CES. Zay zany izy raha ohatra tsolo mety enitsika ny zavatra nitranga tany barika 10 enitsika koa teo ny zavatra nitranga tany Antsirama tany Digo misy izay nivoizina manahirana mihitsy izy satria lazaina fa hoe misy enlèvement d'enfants dia resaka trafic d'organes ny ambadika any nefa ny amin'ny mpitandro ny filaminana na ny polisy na ny gendarme toerana mbola tsy nandray fitarainana filazana zazavery fa dia mivizy ohatran'izay dia lazaina hoe ianona ny manao lizy dia lasa miloatra amin'ny dony olona dia miintervenir ny force de l'ordre maka ny olona miaro ny olona iny dia ohatran'izany koa zany tao Mahajanga marina fa tao Mahajanga tsy haiko mora lazain'ny sous-tenant zany zavatra zany fa manao t-shirt menamena ireo étudiant reo araky ny lazain'izay toa efa nisy fivoriana lavay tamin'ny fivoriana io nisy mpianatra avy any Tamatavy, mpianatra avy any Digo, mpianatra avy eto Antananarivo ny tonga tany nivory maly ariva misy mercenaire ny tao anatiny tao misy fizarana vory tao ambadika any tao zany zavatra zany tsy mivokavoaka azy fa misy antony ka eto zany dia problème interne tao Mahajanga zavatra tsy tokony entina mivoaka ty ivelany ary raha tsy nandray ny andraiky ny force de l'ordre dia tsy fantatra zavatra nitranga zay dégâts tany amin'ny ville ka zay zany izy mazava ny teny izy atao hoe lacrymogène reo olona reo nge anontany io ny correspondant reo fa reo olona reo étudiant reo dia miteny hoe tsy mahasamytifitra reo tsy mahasamytifitra fa lacrymogène hoe tampitahorana dia nampiasany lacrymogène marina amin'ny force de l'ordre dia mbola tonga ihany dia olona efa misy maratra ny élément mazava ny fanazavana teo efa misy 2 ny maratra ny totalany tany voalohany 4 dia mitombo ilazanareo hoe mandeha kelikely izy dia misy amin'izay le dans le cadre légitime défense le zavatra dia io le dégâts io misy maratra koa côté mpianatra ny ane moa zany any amin'ny infirmier de dégâts raison hôpitalinay zany misy dokoterany mpianatra le amin'ny anary ka eto zany dia mampidia ohatra somary misitona ny sain'olo any sa mba hitandrina daholo mba tsy ho manipulé van'ny mpanao politika ataony olona fitaovana fa manjary sahirana rehefa avy eo. Raha ny fanamariana izay noentin'ny général Makaherman commande ny gendarmerie any Mahajanga dia mitaky ny fanesorana ny filohan'ny universitény Mahajanga ireo mpianatra. Araka ny fantatra dia idina ijery fotony ny zava-mitranga any atoerana ny minisitra misana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Rahabitso.